avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indindre natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. Isan'ny olana sedra ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony tsy fampiny fotodrafitrasa fianarana sitrany fonenany. Nandray fanapakevitra manoloana izay ny fitondrana ka nanolotra ireo trano eny amin'ny Lake Village Ivato ho an'ny mpianatry ny université. Niala tao amin'ny hôpital nandray azy hatrany omaly Imam Ravatomanga ka nafindra ao amin'ny centre de détention Vacoas ao Maurice Androany. Izy fiakarana 720 ny karama ny mpiasa-panjakana ao anatin'ny teti-bola-panjakana 420 ho an'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nanazava ireo tepika manandanja anatin'ny PLFI 420. Mbola mampitaraina ny olana herinaratra sy ny tsy fisindrano maneran'ny faritra amin'izao fotoana ka andrasana ny vokatry ny drafim-panarenana narosy ny mpitondra ho ireo olom-pireneny. Any ivelany, olona maheriny 5 no maty androany tao Vietnam taorian'ny rivo-doza Kalmaegi ary 7 hafa naratra. Ny antsipriandreo avy hatrany ary. Ngadondrany amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tongo kilasy tongo vavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tontolo ny fampianarana ambony avy hatrany nondeha no kafana ny fiarahana. Isan'ny olana sedrain'ny mpianatra eny amin'ny ambara tonga ambony ny tsy fampiny fotodrafitrasa fianarana sy ny trano fonenana. Lasa olona enina no miara-mipetraka amina efitrano natokana ana olona roa. Manoloan'izay nandray fanapakevitra ka nanolotra ireo trano eny amin'ny Lake Village eny Ivato ho an'ny mpianatry ny université ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka bain loano mitatitra ny antsiprian'izay. Saika ny taraina avokoa ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo manerana ny nosy fa tsy ampy ny trano fonenany. Anisan'ny ny taraina matetika an'izany tsy fampiny fotodrafitrasa izany ireo mpianatra ny université Antsiranana, Mahajanga, Votovorona, Ankatso sy ny sisa. Raha toa ka efitra natokana ho an'olona roa dia lasa enina izany amin'izao fotoana. Manampitrotraka ihany koa ny fahanteran'ny fotodrafitrasa ipetrahan'ireo mpianatra ho avy n'ity firenena ity. Toa natao anjorom-bala tsy nomena sehatra ireo mpianatra sy ny fampianarana teto amintsika. Ny tetikasa eritreritra tsy laharam-pamehina toy ny fonja sy ny sisa no nahamaika ny fitondrana teo aloha. Antony nandraisan'ny fitondrana fanavaozana mijoro amin'izao fotoana ny fanapahan-kevitra ny anomezana ireo trano tsy misy mpampiasa etsy Ivato ho an'ny mpianatra université. Ampisehoanay ny fahavononanay hijery ny tanora malagasy zay fa ataontsika hoe navelan'ny adirery hatramin'izay. Androany no anoloranay anolorany ministeran'ny aménagement ny territoire amin'ity trano reto ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Zany hoe mpianatra no hipetraka ato manomboka izao. Ny pitsopitsony rehetra dia anjareo. Any mesy presse ny manao azy sy ny aménagement satria mbola misy amboarina ny sasany mbola misy tsisy jiro ny sasany tsisy rano fa entina ampisehoana ny fijerenay manokana ny ho avin'ny firenena zay ny mpianatra mianatra amin'ny université no hitondra an'ity firenena ity aorinao aleo koa ny mpianatra mba hitan'izany trano tsara zany ipetrahana. Misy ny continuité de l'État matoa nanapa-kevitra tahaka izao ny fitondrana amin'izao fotoana. Hoy ny ministre général Lilson René de Roland androany nandritra ny fanolorana an'ireto trano reto. Ity farany izay nanamafy fa tsy hijanona eto Antananarivo izao fa mahana ola ny mpianatra izao. Ireo tanora no angadina nanana sy vinaitana ny fanovana ka tsy maintsy ho jerena manokana ny momba azy ireo. Ho an'ity fotodrafitrasa natolotra androany ity, tombanana azaka mpianatra hatramin'ny 700 isa ary izay manana master manomana doctorat no omenany trano. Antony, ireny mpianatra ireny efa fandalam-pamitana ny fianarana ka mendrika omena trano tsara sy ahafahan'ireo zandriny aoriana misitraka trano ihany koa. Manomboka eto,
tsy hisy intsony izany olona efa tsy mpianatra hipetraka amin'ny trano na mpianatra izany. Hangarahara tanteraka ihany koa ny fampisotrahana ny trano fa tsy hisy ny kolikoly. Ny étape voalohany angamba dia ny hoe ny fananganana commission na iombonana miaraka amin'ny ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Ao izay no mifandinika ny tokony atao rehetrarehetra. Azo ny trano isorana fitondram-panjakana ozy ateo fa tsy maintsy hisy izany ny andinindininy tsy maintsy hojerena ny mesure d'accompagnement rehetrarehetra mifanaraka ny amin'izay. Ho entitra ny fanaraha-maso mikasika ny fomba fampiasana ireto trano ireto raha ny fanazavana voaray, ary hisy fandaminana manokana momba ny fitaterana raha ny fanazavana hatrany, ary mety hisy hatramin'ny fandraisana fepetra amin'ireo izay manimba izany. Ankoatr'izay, efa mandeha ny fikaroham-baolana momba ny jiro sy ny rano hoy ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Madagasikara, hatomboka amin'ny fomba ofisialy tsy ho ela ny fikonan-doha amin'ny pirenena izay ho karakaray ny ministera am-panjakana misahana ny fanavaozana sy ny FFKM. Efa eo am-pelantanana raha teo ny vola anatanterahana izany hoy ny filoha momba ny fifandraisantsika amin'ireo mpiara-mombonantoka sy ireo firenena any ivelany, miroso amin'ny fanarenana ny fitokisan'izy ireo any Madagasikara ny fitondrana. Tamin'ny herinandro ity ohatra, tsy nitsahatra ny fandimby tonga teny Avoloha ireo masovoa miasa eto amintsika, ary andray ny iraka manokana avy amin'ny vondrona Afrikana ny filohampanjakana raha pitso raha ny fanamarina mbaovao natao. Ny ala tao amin'ny hôpitaly nandray azy hatramin'ny omaly Imam Ravatomanga ka nafindra ao amin'ny centre de détention au Vacos ao Maurice. Raha ny vaovao avy any an-toerana ny teo anivony FCC no nanao izay famindran'izay Entsora Soarymalala. Nafindraka notazoma ao amin'ny centre de détention Vacos ao Maurice Imam Ravatomanga rehefa niala tao amin'ny hôpital Jitou izay nandray azy hatramin'ny omaly. Ny FCC na ny Financial Crime Commission no nanao ny famindrana azy nataon'ireo mpiambina avy amin'ny Special Supporting Uni. Ny ariva teo indray navoaka ny gazety vahiny fa nentina eny amin'ny hôpital Victoria indray Imam Ravatomanga noho ny fahatsapana tsy fahasalamana. Raha ny fantatra, ny atrika famotorana teny anivo ny fitsarana tao Port Louis indray Imam Ravatomanga omaly rehefa vita ny fanadiadiana sy fakanam-bava azy tao amin'ny FCC. Tao anatin'izay nandidy ny fitsarana maorisianina ny tsy hiverenany intsony any amin'ny hôpital ny tsaboana azy fa tonga de tazomina any amin'ny polisy. Tao reny izay natosika tamin'ny seza misy kodiarana Imam Ravatomanga rehefa nivoaka avy tao amin'ny famotorana lalina. Fantatra fa nampidirina aingana tao amin'ny hôpital tao reny sehoany teny amin'ny fitsarana izay tokony hiditra ao amin'ny cellule policière. No lavon'ny fitsarana maorisianina ny fangatahana roa misesy napetraky ny mpiaro any Imam Ravatomanga. Tao riny ny fandavana ny fangatahana famotsorana vonjimaiky sy ny fangatahana famondrana azy any amin'ny hôpital tsy miankina. Raha Ravatomanga izay fa ny tontolo ny fitsarana amin'ny akabeny eto Madagasikara. Nampiasain'ny fahefana mpanatanteraka tamin'izay ny itiavany azy ny rafi-pitsarana rehetra. Raha tsy laza fa tsy ny teo anivon'ny mpakina ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Nandritra ny fitondrana teo alohan'ny mpisolo vava sy ny fiara firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity. Nahitan'izany ireo raharaha goavana misy saroty eto amin'ny firenena raha tsy laza fa tsy ny raharaha Romivos sy ity raharaha Ravatomanga ity. Hatrany izay antenaina tsy hiveriny intsony raha ny fanapa-kevitra no raisin'ny fitondrana toy ny fampiatoana tamin'ny asan'ireo tompona ndraikitra roa teo anivon'izay Paul anti-corruption izay. Doarantsika ny fanadidina. Taoriny ny fanambarana mikasika ny tsy fisian'ny raharaha fanenjehanan'ny Imam Ravatomanga nataon'ny lehiben'ny fampanoavana teo amin'ny fitsarana ambaratonga faharoa teo anivon'ny Paka Antananarivo na ato avy hatrany omaly ny fanendrena Andramatoa Rasoanta Élysée izay lehiben'ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga faharoa ao amin'ny Paka Antananarivo. Ankoatra azy, isan'ny nandraisana fepetra ihany koa ka na ato ny fanendrena ny Rahitla Baovola izay lehiben'ny fampanoavana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao amin'ny Paka Antananarivo hatrany. Fanapa-kevitra izay antenaina hitondra ho any amin'ny fanovana amin'ny tsaratsara kokoa hisorohana ny fisin'ny tsy maty manota eto amin'ny firenena hoy ny mpisolo vava raha naneho ny heviny. Tamin'ilay fotoana voalohany raha malala tokoa nisy an'ireny ataontsika hoe raharaha mafana ohatra ny Romivos ny raharaha mahakasika n'Andriamatoa Ravatomanga izay nolazain'ny procureur général Mpaka moa taty aoriana hoe tsy misy raharaha mahakasika azy mihitsy ao amin'izany ratsam-pitsarana izany dia araka ny hitantsika zany afaka lazaina hoe tsy nandeha araka ny tokony ho izy loatra ilay raharaha-pitsarana fa lasa andeha ataontsika hoe nampiasainy tompom-pahefana
tamin'izany ho amin'ny tombotsoany manokana ilay fitsarana. Fa rehefa tonga indray le fotoana faharoa izany hoe ny fipetrahana izao fanjakana izao dia ny zavatra hitanao zany miova le sary ary afaka lazaina hoe ile olona izay tsy maty manota teo aloha dia efa enjehany fitsarana ankehitriny. Afaka milaza zany tsika hoe miova ilay fandehan'ilay raharaham-pitsarana irariana moa dia ho sahala amin'izay hatrany tsy maty manota intsony tahaka ny teo aloha. Raha iverenana efa 20 taona teo zay sika eto Madagasikara no niady tamin'izay kolikoly izay tamin'ny alalan'ireo paikady misy saroa narafitra teto amin'ny firenena. Saingy hatreto mbola ao anatin'ny fiandrasana ny vokatra izany hatrany isika eto Madagasikara. Efa nisy ihany koa tamin'ny taondasa ny paikady-pirenena vaovao narafitra iadina amin'ny kolikoly saingy tsy nanana finiavana politika. Iroso amin'ny fampiarana izany ny mpitondra fanjakana teo aloha raha toa ka antenaina hitondra vokatra ho antsika ny fampiarana izay paikady-pirenena vaovao izay. Io paikady vaovao io fohy kokoa ny fepitoana faharetany fa ny vokatra azo aminy zany raha tena ampiarina araka ny tokony ho izy tsy misy fisalasalana, tsy misy ena maso amin'iza fa arahana fotsiny zavatra voasoratra ao dia ataoka azo vokatra malaky tsika ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Fa averina ihany hoe aiza ho aiza zany zao ministra fitsarana moa zany milaza hoe iady amin'ny tsy maty manota ifantoka amin'ny famerenana vola tamin'ny tsy ara-dalàna sy tsy ara-jariny ary ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Fa raha ny rafitra sy ny lalàna misy eto amintsika aloha amin'izao mbola tsy afaka miroso tanteraka amin'izay satria misy fanovana entina eo amin'ny voalalàna. Misy zao ny resaka hitantsika ny antenimieram-pirenena tao anatin'ny hatramin'ny 2020 ametrana ny ACJ ka hatramin'izao tsy mbola nisy raharaha navelany zareo hoenjehany any niveau fitsarana. Tsy miankina amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly zay fa miankina amin'ireo solombavam-bahoaka izay mbola am-perinasa ankehitriny izay. Misy fanovana lalàna tsy hivikely eto ohatra ny Iaray. Le rafitra tokony hoe anao izay famerenana ny vokatra tsy ara-dalàna izay heritaona sy tapany no na lasa korazana le talier général teo aloha ary tsy mbola voatendry ny solony hatramin'izao. Le filoam-pirenena teo aloha moa zany tokony hanendry izay dia hitantsika eo zany raha hanendry ireo talier général io ny filohan'ny fanavaozana ankehitriny. Fa miankina amin'izay fanapa-kevitra rehetrarehetra izay zany ahafahantsika mahazo fahombiazana ao anatin'izay. Tokony olona mandalo masitsivana araka ny tokony ho izy hatrany ireo olona apetraka hitantana ireo rafi-pitsarana iadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ankoatr'izay tokony aleo tena ihany koa ny rafitra apetraka sy ny tendro iadina amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena mba tsy ho vokatra manalasala hatrany no azo raha ny fanazavana. Fa verina amin'ny tompony avokoa ireo tany no bodona olotokana azy fahindry ahoana minisitra amin'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ny général Lilson René de Roland Androandy manoloana ny olana ara-tany endry laniera voakasika izany ireo tany voabody manerana nosy. Isantarana ny fanapahan-kevitra ny tany ny Sirama ao Nozbe sy Namaki, ny tany no Zana ny vahindry ao Mampikony sy ny maro hafa ho ny fanazavan'ny entiny teo anatrehan'ireo mpanao gazety tamin'ity andro anty Kabainloa. Tsy mbola milamina ny raharaha olana tany Etsilaniera, commune Ambatolampy tsy mahafotsy amin'izao. Raha toa ka mpitondra teo aloha sy ny manodidina azy no nampitaraina an'ireo tantsaha nanototra ny taniny tamin'ny fitondrana volomboasary. Niova afa indray ny mifanolana amin'ireo tompona tanimbary eny an-toerana ankehitriny ary tsy ny fanotofana intsony satria efa nisy note navoaka ny ministera nampitsahatra izany sy ny fanorenana tamin'ity herinandro ity. Androany anefa nisy andehan'olona tonga nanorina tranokely ivarotana eny an-toerana ary voalaza fa olomboafidy iray ao amin'ny distrikta Nambohidratrimo sy teratany vahiny no ambadika izao fanorenana tsy ara-dalàna izao. Fa araka taratasy avy amin'ny fitondrana ity nanaovana ny lalana io dia tsy azo anaovana fotodrafitrasa anisan'izany ny fivarotana sy ny fananganana fotodrafitrasa manamorona ny lalana iny eo amin'ny 700 metatra eo. Dia gaga zahay fa misy olona tonga dia mitondra sapito any dia gaga zahay dia nanatona teny zay hoe fa ahoana moa ty zavatra ataonareo ty ne misy didim-panjakana tsy azo varotana tsy azo ananganana hanina eo nahazo lalana avy any amin'ny présidente zay ny teniny teo dia ozy zay aseho ary ny taratasinareo tsisy taratasy aty ozy izy fa ny taratasinay tsy ampisehoana ianareo koa. Andaniny entitra ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany ny général Lilson René de Roland raha nilaza fa voarara ny fanorenana samihafa eny laniera sy ny manodidina ny Lakirivo
tsy eo ihany fa averina amin'ny tena tompony avokoa ireo tany manana olana sy lobodony vahiny amin'ny toerana maro manerana ny nosy. Fotoana ihany koa nitondrany ministra fanazavana momba ny raharaha aditany ao Borziny izay nampidiran'olona ny anarany tao amin'ny tambazotra serasera. Ho antsika izay manodidina ny Etuvato amin'ny lac Arivo atsaharo ny fananaovanavana piquet, fanangananganana piquet ary maheno izay fa misy vahiny mamporisika anareo amin'izy ireny mba hividianan'ilay vahiny mora. Fa tsy maintsy ho ataontsika ny handaminana an'io ary izay tokony hahazony tany na zay tompony tany no hiverenan'le tany. Zany mihatra eraky ny Madagasikara satria efa nivory zay ny maly mikasika ny fandaminantsika ny taniny Sirama any Anosy Be na Maki rehetrarehetra reny. Sahala amin'izay koa ny tany izay ny Bodony Colon mampikoa ny Port Berger. Ny tenako tsy manana na 1 metatra carré ao Port Berger ary tsy aheno hoe Lilson handroba tanin'olona. Manambotra ny mandroba zay no vitako. Ho ataontsika izay hiverenan'ny tany amin'ny tena tompony hisitrahan'ny malagasy aloha. Na io laniera io fa misy laminasa any fa tsy hoela amintsika io. Ankoatr'ireo efa nolazainy ministra ireo, anisany andrasany maro amin'ity fitondrana ity fa indrindra ny ministera voakasika ny isian'ny fanapahan-kevitra momba ny nosy Sakaty, nosy Mitsio ary Ampasindava any amin'ny faritra Diana izay nanamarika ny raharaha ampirenena tamin'ity taona ity ny mahakasika azy ireo. Eo ny fiverenan'ny tany amin'ny tompony. Fataky ny ponina any an-toerana ihany koa ny isian'ny fandraisana fepetra amin'ireo tompon'antoka tamin'ny fakana ankeriny ireo taniny ireo. Izy fiakarany 420 ny karama mampiasa mpanjakana ao anatin'ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024 ho ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola nandritra amin'ny fanazavana ireo teboka manandanja ao anatin'ny PLFI 2024 androany. Izy fitsitsina sy fanaraha-maso ny fandaniana ka andeferana izay tratra raha ny faneho-kevitra nentin'ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androan'ity ny antsiprian'izay. Efa nampidirina ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-mpanjakana 2024 ny etaetan'ny vahoaka sy ny sehatra tsy miankina. Mifanaraka amin'ny politika akapobeany ny fanavaozana ny fanjakana ary misy fanavaozana sy fanitsiana anatiny ao amin'ny ministera hoy ny minisitra androany. Noho izany, izy fiakarana 400 ny karaman'ny mpiasa-mpanjakana. Io aloha no azo tanterahana amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola manoloana ny tsy mbola nisina fiakarana nandritra ny 3 taona. Tsy isy fandeferana ny fandanindaniana ny volam-panjakana na tsy fampiasana ny vola araka ny tokony ho izy hoy ny ministra. Hisy fitsirihana avokoa ny fampiasam-bola eny anivon'ny ministera tsiraray hitiliana ireo mety ho fisina fandanindani-poana sy ny fioram-pefy ho ampidinina ihany koa ny vola amin'ny fampandehana ny raharaha. Zany anao an'ilay réforme-tsika dia ametaka ny fitaovana zany fitaovana zavatra izay amin'iny 2026 iny satria zava-dehibe hoe tsy olona nalany fatantsony zany volam-panjakana manomboka ilay izy fa tsy akory hoe ray volana dia vita fa le izy tsy maintsy atomboka satria izy raha ohatra izy ka tsy atomboka dia ozaovana mahazo antsika ka tiana le izy ka rehefa tsy manambotsika dia tsy hoe koa zany hoe ny sehatra tsy miankina foana no akatsika etra miopapana tsy any le izy fa tsika zany mila mahay mandany ary tsika zany mila mahay manara-maso zany fampidiran-ketra araka ny tokony ho izy satria tsy normalina mihitsy eto Madagasikara zany nahitran'ny apolo-taona maro ny taux de pression fiscale antsika zany dia tsy mbola niota ny 11% entaneniko teo tsy normalina zany zavatra zany. Na dia efa nanomboka tamin'ny volana Martsa 2024 aza ny famolavolana ny teti-bola-mpanjakana dia efa nisy ny fanamboarana sy ny fanatsarana izay efa nataony ny teo anivon'ny ministera. Fanjakana tsara tantana, famaliana ny etaetam-bahoaka ary fampiroboroboana ny toe-karena ireo ny tanjona hita taratra amin'ny PLFI. Efa hita ny soro-dalana ahafahana mamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miombonantoka mahazatra toy ny tahirim-bola iraisam-pirenena, ny banky iraisam-pirenena sy ny vondrona Eoropeanina.
tokony andraisana fanapahan-kevitra aingana ny olana mitranga eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra hisorohana ny fitarany savorovoro amin'izao fotoana ireo mpanolotsain'ny tanàna androany. Mila dinihana ao anatin'ny filakevitra munisipala no momba ny SMGD amin'izao fotoana izao ahafahana mandray ny fepetra amin'ny fanandrify amin'izay raha ny fanio-kevitra nentina izy ireo hatrany tamin'ity androany ity Rina Fitiavana. Malona ny olana mitranga eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ankehitriny momba ny resaka tirara SMGD ity izay tsy mbola nahaloa ny vola 7 miliara ariary tokony averina ny amin'ny KNAPS. Eo koa ny resaka fitakiana ny fanalana ny ben'ny tanàna izay mampifandrirotra ny mpanao fitakiana manohana sy ny manohitra. Izany nanambara ny mpanolotsaina Toavina Ralambomahay fa ilaina ny fampandalovana tirara SMGD ity eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly hodinihana. Anjara ny fitondram-panjakana kosa no mandray fanapahan-kevitra momba ny fanalanana tsy ny ben'ny tanàna. Any amin'ny team sy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara zany zao baolina dia anjarany zareo no miteny hoe mijanona omera foana ve ramatoa ben'ny tanàna Alamanantsoa sa nosoloana. Ny faniriana ny tenanay fotsiny zany humaniste écologiste dia hoe tokony mba olo mba fito foana no misolo ny ben'ny tanàna raha soloana izy. Mikasika ny SMGD sy ny KNAPS kosa dia vomafy zany ny KNAPS. Ny vahaolana entiko amma filoha-lefitra kosa dia tokony averina dinihana ao amin'ny filan-kevitra munisipaly nanaovana an'ireo société municipale ireo. Ny hevitra eo zany dia hoe na averina dinihana na foanana tanteraka. Raha ny tenako manokana dia averina dinihana ilay zany dia aotsika manapaka hoe mbola mila société municipale ve satria farantenako aloha dia mila société municipale fa ny filan-kevitra ao aminay zany no manapaka hoe inona ny atao. Ho an'ny mpanolotsaina Lalatina Ravololomanana tokony hamoaka fanapahan-kevitra mazava ny fanjakana momba ny fepetra raisina amin'ny ben'ny tanàna manirany nosy. Mila sokafana ny ady hevitra momba ny resaka SMGD ahitana ny marimaritra iraisana amana ny olana. Inona le andaminana an'io? Misy mpanolotsaina miteny alao verena dinihana ao amintsika ao amin'ny filan-kevitra le izy mety hevitra ray izay. Aleo ny SMGD ifampiraharaha indray amin'ny KNAPS hevitra ray izay. Fa ny fantanina tena mipetraka hoe mbola ilain'ny mpitantana ankehitriny ve io SMGD io. Raha eny ahoana ny amelomana azy. Raha tsy dia raha vao izy efa vonona ny andray azy ny KNAPS. Ben'ny tanàna voafidy aso esorina izy. Asoloana PDS izy raha toka nanao eloka bevava. Fadisoana bevava. Faute grave na lourde ny ilazana azy. Ka tsy mety korotandava Wawawa mifanendrikendrika mifanrafy tsy mety. Fa inona ny vahaolana mandray fanapahan-kevitra mazava sy entitra ny mpitondra ankehitriny mahakasika ireo ben'ny tanàna rehetra indrindra fa ny eto Antananarivo. Miditra amin'ny komina maro amin'ny faritra maneran-nosy ity hetsika fitakiana fanalana ben'ny tanàna ity. Ny ben'ny tanàna alany tamin'ny vovonana Irmara no saika ahitana ity fitakiana miteraka savorovoro eo amin'ny ponina ity. Azo heverina fa vokatra ny tsy fanarahan-dalàna nitranga tamin'ny fividianana ben'ny tanàna faranteo no isan'ny antony miteraka ireo fitakiana samihafa ireo. Fa nanatanteraka famangina ny fianakaviany Raharitsony Ekena Todsoa izay nodimandry rehefa narary nandritra andray volana mahery ny komity mpandrindra ny tolona androany. Iny Ekena izay voatifitra nandritra ny fihetsiketsihana nanoloana ny trano ray aman-dreniny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny aliny 10 septambra 2022 teo Andranoro Antiroka. Androany nanao antsoan'ireo olona naratra noho ny tolona ka mbola mila fitsaboana ihany koa ny komity mpiaro ny tolona na ny KMT anatona azy ireo amin'izao fotoana izao. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Ankehitriny dia mivondrona ny entité maro izay natsapa sy nahita fa mbola tsy vita ny tolona ary tena mbola mila firaisankina mafy amin'izao fotoana izao mba tena ahafantarana ary anatanterahana ny lalana tikale dia ny hoe fanavaozana, fanovana, fanarenana, fanorenana anty Madagasikara ity. Ka ny KMT na ny komity miaro ny tolona dia manao antsoavo amin'ny rehetra izay tena nandray anjara tao anatin'ny tolona mavavahiny. Ary eto izay dia manao antsoavo hoe ho an'ireo rehetra izay naratra ka mbola mila fitsaboana dia irariana mba anantona ny komity miaro ny tolona. Izany dia mba
ilazana fa tsy rery ianareo ary vonina tanteraka hatrany isika mifanampy satria izay fifanampiana firaisankiny izay no tadiaviny zany anisany tadiaviny ny fanavaozana izay tika atao eto amin'ny firenena. Nidina andalambe mitaky ny fialan'ireo Irmary izay nampijaly tao anatiny fito taona ny mponina ao amin'ny distrika ny Soalala. Angatana ny fidinana ifotony ho izy ireo hijerena ny zava-misy marina eo amin'ny tontolo politika sy ny sehatry ny fampianarana any an-toerana ankehitriny ka eto Andriatsilavo. Nidina andalambe nitaky ny fanesorana ny solombavambahoaka sy ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny Irmary ireo mponina ao Soalala. Tsindrazo Lenina no niatra taminay tao anatin'ny 7 taona hoy izy ireo ka izay rehetra naneo hevitra niarany tsindry sy ny ramatahora avokoa. Zavatra nahazo anay nanjoa anay nandritra an'izay 7 taona mitondrany Andry Joel zay ary nagnitsakitsany reo forongony reo teto aminay teto Soalala teto zao zay mba afaka miteny mba afaka mahazo an'izao toerana zao ahafahanay manao hevitra anay noho izany zany dia faly zahay ary ravo zahay ary mangataka ny fitondram-panjakana amin'izay zavatra rehetra hitanareo banderole reo ho tanterainareo zany reo angatainay ho tanterainareo hatramin'ny farany fa marary ny vahoaka ny Soalala mijaly vahoaka ny Soalala voateritery vahoaka ny Soalala tratra ny ala bato vahoaka ny Soalala mangataka zahay hoasorona reo président fokontany rehetrarehetra mangataka zahay hoasorona ben'ny tanàna izay napetra fotsiny fa tsy lany vahoaka mangataka zahay hoaverina ny ben'ny tanàna izay lany teo mangataka zahay hoasorona solombavambahoaka izay napetra fotsiny izay lazaindreo fa hoe fidimbahoaka tsy fidimbahoaka ilay satria tafividianana tao basy no nisy tao tamin'izay fotoana izay iarahany miaraka amin'ireo chef de district teto Soalala. Tsy nijanona teo amin'ny tontolo politika nihitatra tany amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana ny kolikoly sy ny fanararaotam-pahefana hoy izy ireo ka namotika ity sehatra ity. Angatahana hoy izy ireo ny andraisana fepetra ka anolona ireo tompon'andraikitra. Sy mba tanteraka ny fanabeazana ary manainga ny tompon'andraikitra mba ianareo any ambony any anolo ary jery ny resaka sehatra ny fanabeazana aty amin'ny Cisco Soalala. Tokony isolo ny lehiben'ny Cisco eto Soalala, ny proviseur, ireo directeur amin'ny ivitoerana misy fanadinana ato amin'ny Cisco ny Soalala mba atonga atsika anataranaka vanina amin'ny resaka fianarana izany ary koa mba afaka hiasa amin'ny antsakany sy andavany ny mpanabe rehetra ato amin'ny Cisco Soalala. Ny azo ny lapan'ny tanàna ihany koa ireo vahoaka atao amin'ny commune Maromiandra distrika ny Toliary faharoa nitaky ny alany ben'ny tanàna ao an-toerana. Tsy lany vahoaka raha nadio ny fifidianana hoy ireo mponina. Tsy voafeny ihany koa ny fitantanana any ka mirongatra ny tsy fandriampahalemany. Mipetrarany zao numéro 2 zao mipetraka itsy amin'ny pilasiny eto fa olo tsy lany vahoaka ro mipetraka avao mipetraka fahatany zay aminay. Zahay na aveto tsy higrevy fa aveto manao hetaheta-bahoaky tamin'ny valiny fifidianana teo lany numéro 1 amizao anefa tsy hitanay numéro 1 io mandraiky tsy fandriam-pahalema toy ngamonto tsy azo iboahahaly ka matahotsy zahay lahe apetrahonareo avao olo ny lany vahoaky fa mila raha mangarahara rahay mialeto ankominy Maromiandra zahay naniky zao mandrendriranantsy zahay naniky zao. Angatahana nisy ny fanadahidinay fotony mikasika ity zava-misy mampitaraina ny mponina ao Soalala ity. Ireto faran'izay miandandra fanovana tahaka ny malagasy rehetra manerana ny nosy. Manambana ny hidina andalambe indray ireo tanora mivondrona ao anatin'ny génération Z amin'izao fotoana izao raha tsy misy ny fiovana ary miroso amin'ny teny nomena amin'ny fandravan'ireo rafim-panjakana samihafa izay niteraka olana teto amin'ny firenena mpitondra fanjakana. Isan'izany ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana CENI ary ny antenimera pirenena. Daniela Minorso.
Raika ambin'ny folo andro taoriany joroany governemanta ny fiadidina ny fanovozana ny Repoblika ny Madagasikara izay nanomboka ny 20 oktobra 2020. Nilaza ny GNZ a Madagasikara androany fa tsaraka ny fanovana no takina no misy ary matsiaro tena ho voilika ihany koa izy ireo raha ny fanambarana. Manambana nidina andalambe araka izany izy ireo manoloana ny zava-misy raika ambin'ny folo andro ny siny governemanta. Tsy mifanaraka intsony amin'ny filan'ny malagasy ireo rafitra sy androm-panjakana mbola mijoro eto amin'ny firenena ankehitriny ho hiatrany teo anivo ny Génération Z. Isan'izany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana, ny CENI ary ny antenimieram-pirenena ka takin'ireo tanora mivondrona anatin'ny Génération Z na ny GNZ ny fampitsarana azy. Rafitra vaovao maleo tena no takinay ho ireto farany. Tsapa fa tsy mifanaraka intsony amin'ny filan'ny malagasy dia ireo antenimiera ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary ny CENI fananganana rafitra vaovao mahaleo tena ho mpanara-maso ny fitantanana ny raha-panjakana rehetra rafitra izay ahafahanay mijery akaiky ary ankalalana tanteraka ny asan'ny tompon'ilay mpanjakana isantsokajiny ary koa rafitra manana fahefana anasazy raha ilainy izany. Fanatanterahana ny fitaovam-boly nasionaly ampiresan'ny tanora anjara mba handrafiatana mazava ny rafitra ny tetezamity. Izany no atao mba ho tanteraka ny fanovana rafitra kasainy sy angatana ny vahoaka malagasy fa tsy izany ho sarotsaro-panovana fotsiny ihany no atao. Ary manana sosokevitra sy tombozota azo arosa izay raha vonona gaino amay mpitondra fanjakana. Ankoatra ny fivelarana amin'ny fiara-miasa amin'ny vondrona maro samihafa, tokony hainga amin'ny fikonan-doha amin'ireo mpiara-mombona antoka isan-jokadiny hatrany. Isan'izany ireo olobe, manam-pahaizana, firaisamonim-pirenena, mpitandro filaminana sy ny maro hafa ihany koa ny fanavozana ny androm-panjakana, ho hiatrany ireo tanora mivondrona anatin'ny GNZ, isy ny fampandrosoana maharitra raha ny fanaizavana hatrany. Saingy raha ny zava-misy hatreto, mbola saritsary mpifampiresana hatrany no nisy teo amin'ny Génération Z sy ny fitondram-panjakana ankehitriny, raha ny fitaraina ny ireto farany. Ny fikonan-doha nasionaly io zavatra io angambany io no anisan'ny dingana lehibe ahafahantsika mitodika amin'ny fampandrosoana maharitra satria ny feon'ny Madagasikara dia tsy mijanona hatreo amin'ny Antananarivo na faritra anankiray na mijanona amina feona mpanao politika manam-pahaizana mialatsiny fa eraky Madagasikara manana mararina azy daholo. Tsy hitovy mihitsy ny zavatra miseho any Antsirabe sy any Toliara ohatra, tsy hitovy mihitsy izany. Noho izany io fikonan-doha nasionaly io no isan'ny dingana lehibe ahafahantsika mitodika mazava amin'izay fampandrosoana maharitra izay. Mbola mijoro hatrany manoloana ny fitakina ny mangarahara, ny zo fototra, ny famelana ny fanehoan-kevitra mazava sy ny toedrara eto amin'ny firenena ankehitriny, fa tsy mitady seza ny avy eo anivo ny Génération Z raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Isan'ny soatoavina ijoroan'ny Génération Z a Madagasikara raha iverenana, ny fisiany rafitra mangarahara tanteraka, ny toviany tantana, ny fandraisana andraikitry ny rehetra, androm-panjakana manompo vahoaka, fanabeazana, fahaizana ary fahamarinana, fihavanana sy firaisan-kina. Dia izay ihany koa no entina misedodivety ao anaty doka fohy, aza misaraka aminay ary. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Fêtons ensemble nos anniversaires. 2 ans de Carrefour, 31 ans de Jumbo Score. Découvrez nos promos exceptionnelles pour notre anniversaire sur tous vos produits préférés. Et tentez de gagner un week-end à Ansanity Resort à Majunga, 14 motos, des caddies mystères de 1 million d'ariars et plein de lots fabuleux avec nos partenaires. Pour participer, rien de plus simple. Du 27 octobre au dimanche 16 novembre, faites vos achats et récupérez votre ticket de tombola directement à la caisse. Participez dans tous nos magasins. Jumbo Score et Carrefour Madagascar, c'est la fête chez nous.
anaovy papier génique amin'ilay tsara nefa mba azo azo ny vidiny azafady misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato ilay papier génique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny tsara kosa zany a Nenyo, lany papier. Tia e ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio kokoa, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao any rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny varotra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Ndao ifety ho an'ny Black November ndao hiaraka ankalaza ary feno promo koa ny fety hatramin'ny 30 novembre ararotiny smartphone ZTE A35 bled amin'ny vidiny miavaka 219 000 ariary monja sy ny wiki 25 69 000 ariary fotsiny ny amin'ny bonus cadeau hatramin'ny 5 gigaoctet mandritra ny enim-bolana araroty fa mbola bobaka ny promo upgradeoigna ny phone lahy isika miara amin'ny fety eny amin'ny Astor Zuma.g sy Kibo.g fotoana UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamenina ny arabatra ny tonga lasy tovovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Tontolon'ny toe-karena avetrany no anomboantsika izay tsy tokony mandrimandry manana aretina amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fitondrana vahaolana momba ny seha-piariana Lavanilina. Hoy solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Nantalandro hoany. Tsy sarotra ny mamany olana ary ahitam-bokany anatin'ny fotoana fohy fa miankina amin'ny finiavan'ireo departemanta ministerialy isan'ny tokony fitondrana an'izay vahaolana izay. Hoy ny fanokivitra ny entiny tamin'ity andro anty onona saina. Manaitra ny fitondram-panjakana hitady vahaolana ahafana manondrana aingana ireo vanilina Anton Maro mbola mitsoka eto Madagasikara ny solombavam-bahoaka avy ao amin'ny distrika Nantala. Ho sarotra ny raha tratrany taom-piotazana manaraka ireo vavonina ankehitriny raha ny fanazavany. Ankoatra izay, tokony ampiatona na fanana ihany koa ny Conseil national de la vanille ahafana mitondra vahaolana iraisana ho hiatran'ny fanio-kevitra. Ny CNV izay manana vola hatramin'ny 700 tapitrisa $, amin'izao fotoana avy amin'ny fakany ilay $7 isan-kilao eo am-panondranana. Takina ny amerenan'ny voly ho an'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa hoy ny solombavam-bahoaka. De raha hita zao potika tanteraka ny fidiram-bola ny tantsaha mpamotra Lavanie agny amin'ny Fatra Sava raha tsy koragna ao amin'ny district Antala zegny ny tenanay amin'izao fotoana zao. Ajanona mihitsy ny CNV aloha. Atsatra ny CNV mandra-pahitagna ino koa ny procédure manaraka fa atsatra tanteraka fa tegna agnisan'ny pays membre lasa pays membre ny CNV zany ny raha misy. Raha vadika zany vola malagasy zany agny amin'ny 200 milliards d'ariary zany ny volantsika amin'ny CNV. Itakinay koa mahasolombavam-bahoaka zay etadiny vahoaka avy amin'ny faritry misy anay agny ny famiragna tanteraka zany 200 milliards d'ariary zany hoentina fampandrosoana agnasoavagna ny mpamboly Lavanie agnamboaragna fotodrafitrasa raha tsy koragna atsika mahasokatra ny lalagna Antalamarantsitry. Ankoatra io manambara ihany koa ity solombavam-bahoaka avy amin'ny distrika Nantala ity fa nampetiny seha-piariana Lavanilina tany aloha ny fanalalahana. Tokony ho ampiarina indray zany ankehitriny miaraka amin'ny fanaraha-maso entitra avy amin'ny fanjakana. Alalana zany ny fagnondramagna Lavanilina sy ny favarotana na de zany tsy zany tsy misy fepetra ny atao mba hatsara le qualité-ntsika fa tsy avavagna zany ny olo andeha anondrana tsy avavagna hoe ty rakotina arabe fa zay managna moyen afagna magnondra na pandrara kely nagnondrana Lavanie diklo aza izy haikeo fa ny tanora zany tsy dia avy hoanigna miliara zany
fa manomboko amin'ny kely izy zay vao manana ny be dia atao malalaka daholo regny tsisy ny ampimamba foagna ny ampimamba jiaby ary ka fa foagna ny ampimamba miakatra ho azy io ao agnatin'ny fepetra tokony zany hoe mila manana magasin de stockage mila magnano traitement tsara amin'ny conditionnement de la vanille magnano déclaration amin'ny douane ny rapatriement des devises zegny tokony atao ara-dalàna koa. Capitale mondiale de la vanille ao Antala raha vonona ny fanjakana amin'ny alalan'ireo départementa ministériel isan-tokony maro ireo vahaolana vaovao anatin'ny fotoana fohy ho hiatran'ny nefaneo-kevitra. Ao anatin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany 15 taona nitrandrahana fasy mainty tao Tolagnaro ny QMM ialao afaka 7 taona kanefa isan'ny manitra indrindra eto Madagasikara ny faritra Anosy. Vola amina miliara maro no niditra sanginina no fiantraikany tamin'ny vahoaka sy ny faritra hony fikambanana toteny Anosy sy ny solotena ny ray aman-dreny ara-drazana avy any an-toerana tonga eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Tojondraina Tahiry no mitatra ny antsiprian'izay. 7 taona sisa dia hiala ao Tolagnaro ny QMM rehefa navita 15 taona nitrandrana ny fasy mainty. Raha izay 15 taona izay nisy fiantraikany tamin'ny mponina ny fitrandrana saingy tsy nahafa-po na teo amin'ny lafin'ny fanomezana asan'ny tanora na teo amin'ny lafin'ny fampiakarana ny fari-piainany ny mponina na teo aza ny asa sosialy sy ny RSE ary ny maro samihafa. Ny mampitahotra nefa hoy ny fanazavana nentin'ny filohan'ny fikambanana toteny Tanosy sy solotenan'ny ray aman-dreny ara-drazana hanao ahoana ny fiainan'ireo mponina voakasika rehefa mialy eo ny orinasa. Ny zavamisy efa manomana ny fialany ao mandena ny Rio Tinto. Manomana ny fialany mety 5 taona sy 7 taona eo raha antena izy fa tena manenjika be reo ao miasa andro manalina magnenjika n'izay hialany ao mandena fa ho any apetrika sy ho any Saint-Luce izy zany. Anisan'ny voalaza atao amin'ity boky ity koa ny tenenanay azy hoe ny après mine hoe rehefa miala Rio Tinto inona ny zavatra apetraka eo bongatany ve no apetrakiny eo sa inona zavazavatra ohatran'izay zany resahana ao anatiny ty anina ty. 15 ans d'exploitation de Rio Tinto QMM, une mine d'1 milliard, mais pour qui? 15 taona nitrandrana ny Rio Tinto QMM, fitrandrana lehibe vola amina miliara nefa ho aniza. Io no loha hevitry ny boky nentin'ny fikambanana toteny Tanosy sy solotena ny ray aman-dreny ara-drazana mitantara ny zava-misy ainan'ny mponina tao Fort Dauphin faritra Anosy nandritra ny 15 taona. Mety misy tsinga ohatra hoe tafajanao ara-pahasalamana radioactif sy ny sisa zavatra ohatran'izay. Zay zany ny anisan'ny zavatra zavatra takina amin'zareo raha hiala nareo dia préparevonareo tsara zay zavatra zay na ny lafin'ny communauté satria rehefa nanao tamin'ny communauté anao any misy zavatra simbe misy zavatra tokony areniny dia zany zavatra zany tokony hojerena amin'ny ankapobeny raha ohatra ka hiala an'io nanan'io. Zahay moa zany dia nametraka ary zany tsy atahorana zany tsy afenoko fa raha nanao nyresaka tamin'ny madame Saondra Rabenarivo dia niteny taminy aho hoe nareo tsy makany apetriky Saint-Luce raha tsy mazava mandena io. Aloha ny elanareo mila mazava ao mila zavatra vita ara-dalàna tsara tsy hoe zavatra hoe angatahana amorona ny tsy misy nareo fa zavatra efa nifanarahana anatina texte dia zay no tokony ho tanterahana anatin'izay zavatra. Na dia mamokatra 5 alina sy 7 taona isan-taona aza ny orinasa dia voarakitra fa mitombo ho 2.9 faingo ray isan-jato ny tahan'ny fantrana ao Anosy araka ny antontanisa ofisialy navoaka ny Instat, ny EPM, ny banky raisam-pirenena ny taona 2024 antony mahatonga ny faritra ho isan'ny faritra mahantra indrindra eto Madagasikara. Fa tonga manatanteraka iraka eto Madagasikara ny délégation-na ny vondrona afrikanina omaly sy androany. Marika lehibe maneho fa tsy miala eo anila Madagasikara ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola. Izao fa tongavan'izao ny minisitra ny raharaham-bahiny Christine Razanamasoa Androany. Lara-pamena anatin'ny paikady ny diplomasia apetraka ny famaliana ny etaetan'ny tanora. Diplomasia azona vokatra sy tsapain-tanana ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny tanjona. Hoatran'ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity Androany ity. Andao arahantsika ny fanampim-panazavana. Iraka manokana avy amin'ny filohan'ny komisiona ny fiombonana afrikanina ny filohan'ny fiombonana afrikanina midika zany fa ilay fanapahan-kevitra izay niraisin'izy ireo
dia fanapaha-kevitra ohatrany hoe automatika fotsiny hoe ampiato tsy niandry akorany ery zareo hoe mba nanao fangatahana atsika hoe iantso azy fa tonga de izy a no nandray ny fanapaha-kevitra avy atrany hoe ho avy zahay ifanatrika atsika ifampidinika isika tsy azo ekena tsony reny hoe fifanarahana mifonompono misarotsarona tsy fantatra hanome tombotsoan'iza na honiza fa mazava ny ara-diplomatika de ny tombotsoa hony rehetra ho any vahoaka malagasy rehetra ahazo ny tombotsoa vokatry ny fahaizana mifampiresaka no ho tonga isafinonoka ny fanampiana ary ao anatin'izay fanampiana zay no hitakina ny mangarahara ary ny fitsinjarana mitovy zany hoe ho ananany rehetra hitovy lanja ny égalité de chance ny rehetrarehetra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanatsarana amin'ny fari-piainana. Tsy tokony hazakazahana ny fanatanterahana ny fividianana filoham-pirenena fa mila tafapetraka avokoa ireo rafitra araka ny lalàna taken'ny fanovana vao irosoana ho ny fiarahamonim-pirenena mpisihatra amin'ny fividianana androany takina ny fanadiovana ka tokony irosoana maika ny fikoanan-doham-pirenena zay vao mijery ny momby ireo teboka samy hafa ireo ny antsipirian'izay. Tsy ho vita ao anatin'ny 10 andro ny fividianana filoham-pirenena manoloana ny fitakiana fividianana madio sy ekeny rehetra ka azo hemotra ny fanatanterahana izany ho ny didina voaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana omaly raha namaly ny fangatahan'ny senisy ny HCDDED ka tanterahana eo ambany fanaraha-masony HCC izany. Isan'ny fitakian'ny mpitolona teny an-kianja ny anaovana ny fanadiovana momba ny rafi-panjakana misahana ny fividianana. Tsy tokony rotorotoana araka izany ny fanaovana ny fividianana filoham-pirenena fa mila vahana aloha ireo olana fototra vao miroso amin'izany. Raha ny fomba fijery dia hoe irosontsika tsy atao maimaika zany iny fa irosontsika anatin'le hoe ohatrany ahoana le lalam-panorenana aloha voizina le hoe anova le lalam-panorenana dia any zany tokony ho jerena melolo satria zay ny fototra hoe ohatran'iza zay lalam-panorenana zay zay zany tsika vao miditra ao anatin'le hoe ohatran'iza ny rafitra voalazo anatin'le rafitra ve mbola misy ve le seni ohatrany ahoana le endrikendriky le seni raha ohatra ka hoe voalazo anatin'le lalam-panorenana le zay tsika zany vao miroso anatin'le fividianana ka ataoko hoe misy dingana tokony arahana zany vao tonga any amin'izay le fividianana zay tsika anova fanovanytsika dia mijerytsika tsy hoe ny olona no vaina ao anatin'le izy tsy any amin'le olona ny eritreretina fa le rafitra mihitsy. Ny fikianan-doham-pirenena no sehatra lehibe ifanakalozan'ny mpisehatra ara-pividianana ahafahana manatanteraka ny fanovana. Mandeha tsika le hoe fihaonam-pirenena ao anatin'io na zay ilazana azy moa ao anatin'iny la fakana ny hevitra rehetrarehetra dia ao ny mamoaka hoe ohatran'iza ny lalam-panorenana ohatrany ahoana amin'izay le lalam-pividianana ahoana ny ahafahantsika manatsara io ataontsika hoe ny seni raha ohatra ka mipetraka le seni ahoana ny ahafahantsika mijery ny le ataontsika hoe io lisy-pividianana io mba tsy verenany tsony ao anatin'ny ataontsika hoe tsanga zay miseho anatin'iny reny zany mbola tsy maintsy jerena daholo amin'izay rehetra mety ataontsika hoe constatation na zava-misy teo aloha matoa misy n'izay fitakian'ireo le ataontsika hoe eny fotony reny mahakasika momba ny ataontsika hoe tranga fitakiana ao anatin'iny dia zay zavatra ataontsika hoe tsy azo tsinotsiniavina zay satria miainga avy any amin'le fanovantsika ary tena fanovana no tadiavintsika ao anatin'ny. Betsaka ireo lesika hita tamin'ny fividianana ny fandimby ka ilaina ny fanitsiana hanaraka ny lalàna izany hisiny ny filaminana sy ny fitoniana. Takina ihany koa ny fametrahana vahaolana maritra tsy verimberenany ny olana matetika tahaka izao raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Fa mbola mampitaraina ny olana herinaratra sy ny tsy fisindrandro manerana ny faritra maro amin'izao fotoana izao ka andrasana ny vokatry ny rafim-panarena ny haroso mpitondra ankehitriny ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana ny filoham-panjakana izay nanambara fa andalam-pamahana ny olana ka antenaina tsy ho kobaka ambava toy ny any fitondrana teo aloha fohy hatrany ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tamin'ity andro an'ity tsara soarvelo. Mbola hitarainan'ireo olom-pirenena ny fahatapahany herinaratra amin'izao fotoana raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Maritra ora maro ny fahatapahana ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina izay ao anatin'ny fotoana ilana herinaratra. Olana tsy voavahan'ny fitondrana razoelina izany ka andrasana ny rafim-panarenana entin'ny fitondram-panjakana raha ny fanehoan-kevitra. Mety misy fagnamboarana misy fampanantenana mipetraka hoe amboarina hoe misy iampy le jiro dia miandrandra zany le
tegna tsy tapatapaka magnano safia zany be zany zavatra simba amin'ny fotoagna izy ndraiky tapaka amin'ny fotoagna za ohatra fikomoaly en pleine mahandro zay zany amin'ny fotoagna lera karakaragna sakafo igny tapaka jiro tondra fanjakagna amin'izao moa hoe milaza fa hoe fa misy groupe niakatra aty dia fa izy zany tsy hain-tegna fa etrety zany miandrandra zay fomba tegna ho marigny zegny le raha misy fa tsy resaka fa tegna mbo zavatra mivainga tokony izy vahaolana le izy raha miezaka amin'ny fanjakana tsy ho vita vetivety le izy ka tsy maintsy hoe mbola iainantsika ihany io mandrapa-oviana tsy fantatra aloha hoe mandrapa-oviana fa dia miandry angambany azo atao ankoatra ny herinaratra mbola iainany vahoaka amina faritra maro ihany koa ny tsy fisitrahana raha ny fisotro madio ho any mandry tsara manokana efa nitoloman'izy ireo hatramin'izay izany na izany tsy nahitam-bahaolana ka hanaovan'izy ireo antsoava amin'ny ministera tompon'andraikitra zahay mangataka rano zay manahiragna zahay gymnase couvert zay tsy vita kory ny amegny zahay kianja magnara-penitra zay tsy vita kory ny amegny zahay mba zahavoakaiky zahay mandry tsara satria mijaly tokotra zahay mirano mba tsy isiany valagna retigny zay eritreretigny mifandraiky amin'izany fijalian'ny rano zany ao mandry tsara zay vao nareo mihetsiky fa zao zany raha misy miaino anareo dia andao nareo mba midigny fotony mba hizaha ke ny vahaolagna malaky aminay am'izay ny fanaovagna forage fa ho antapitanaga mandry tsara ao tsy hitagna vovo zay forage vita amin'ny masina zany na ray aza na gnino sy nisy olony taregny ve sa tsy regnin'ireo solombabahoaka ve ny zava-misy amin'ny toeragna sasany sa tsisy vola ve olana tamin'ny fitondrana teo aloha ihany koa ny gabraraka teo anivon'ny ministera miainy angofo sy ny akoranafo anarenana izany ijorana rahamasy ny fampandehanan-draharaha eo anivon'izany ministera izany nisy andikany mpiasan'ny ministera ny angofo sy ny akoranafo amin'ny maha-ministeran'ny angofo sy akoranafo ny ministera ary ny syndika zay vao mitsangana eto dia mijoro ny syndika iaro sy ampandroso ny sehatry ny angovo ny akoranafo ary indrindraindrindra ijery ny sosialy ny mpiasa takenay ny amerenana indray ny direction générale ny sampana akoranafo izay anisany iankinany fampandehanana ny herinaratra eto Madagasikara sy iankinany resaka fitaterana atao lahara-pahamehana ho ny fitondram-panjakana ankehitriny mahanaingana izany olany herinaratra sy ny tsy fisindrano izany androany nanambara ny filoha-panjakana fa ho tonga eto Madagasikara amin'ny volana desambra izao ny groupe nafarana amahana izany efa zavaiko foana eo 40 méga ny gap eny amin'ny Jirama eny dia mamboatra groupe zao zahay groupe mety azahoana 15 méga 15 à 20 dia tsy maintsy mbola hisy io délestage io fa ny manena azy ny ataontsika ny fomba fanafoanana an'io dia à moyen terme moyen à long terme fa miezaka zahay mampiena an'le izy miezaka manenjika zahay mety amin'ny farany herinandro ty mamelona groupe anankiray le technicien any groupe anankiray amin'ny 4 zay namboariny mbola misy projet koa zahay fividianana groupe any andafy zay tsy ho ela fa mety ao anatin'ny ray volana dia ho tonga 40 méga io mizara amin'ny Tananarivo Tsirabe Fianaratsoa efa anatin'ny manao an'izao zahay olana hatramin'izay ny vina sy fampanantenana tsy tanteraka ka tokony ankalesina amin'ny vokatra izany fitondram-panjakana ankehitriny ho hiatrany ireo olom-pirenena andrasana araka izany ny vokatra sapaitanana sy mivaingana hoy izy ireo tonga nitsidika ny campus universitaire Tovato Fotsy Antsirabe sy teny tsara tanàna ministera ministry ny fampianana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa maraina teo nisy ny fifampiresahana mivantana tamin'ireo mpampianatra mpikaroka sy ireo mpandraharaha ary ny mpianatra momba ny etaetan'izy ireo amahana ny olana eo anivony université any Antoerana andrindrina Rendriamersokolo Antsirabe tokony tamin'ny sivora maraina teo eo dia kadona teto amin'ny campus universitaire teto vaky nakaratra ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa natomboka tamin'ny fijerevan'ireo fotodrafitrasa efitra amin'ny fianaran'ireo mpianatra teto amin'ity campus universitaire eto vaky nakaratra ity ny fitsidihana ary nitao tamin'ny fifampiresahan'ny ministra mivantana tamin'ireo mpampianatra mpikaroka eo anivony CESS sy ireo personnel administratif ary ireo mpianatra makasika ny etaetan'izy ireo maro lafo ireo ny fampidiniana tamin'ny ministra amin'izao fitsidihana izao hoy ny filohan'ny université eto vaky nakaratra anisan'izany makasika ireo olana maro mianjady amin'ireo mpampianatra sy ireo mpianatra teto anivony ity université ity maro lafo ireo fifampidiniana zany nizara maromaro ao ny tompon'andraikitra isan-karazany zay mandravitra ny université eo ny mpampianatra na mpampianatra raikitra izany na mpampianatra vacataire eo ihany koa ny PAT
teo ihany koa ny mpianatra sy ny administration eo amin'ny université ny Vakinakaratra. Ny resaka moa dia niompana indrindra amin'ny olana misy sy ny fampandehanana ny université amin'ny lafiny maro fa indrindraindrindra eo amin'ny lafiny ara-pampianarana. Nisy ny hetsika izay nitranga teto amin'ny firenena dia misy zany ny olana ny dikan'izay dia vonona ny ministra sy ny ekipany zany amahan'izay olana zay dia niompana tamin'izay ny fifampiresahana tamin'ity andro ity. Efa misy ireo olana vaovavy hatrany ho hiatrany ny filohan'ity université mpanjakana eto Vakinakaratra ity. Anisan'izany tsy fampian'ireo efitrano fianarana ka efa nahazo ireo alalana feno amin'ny fampiasana ity fotodrafitrasa vaovao eto Vatofotsy Antsirabe ity ny université ary efa misokatra izany amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny mahakasika ireo fanaovana certification ana diplôme izay tsy maintsy nandehanana tany an-drenivohitra dia efa vita eto toerana avokoa. Misy moa ny olana no efa voava raha tsy resaka fotsiny ny olana eo amin'ny lafiny diplôme satria hatramin'izay zany ny université na Vakinakaratra dia mbola ny université na Antananarivo no midélivrer ny diplôme izay efa nisy ny vahaolana tonga dia teo no ao novahana dia tafiditra amin'izay ny famezana ny diplôme zany ny manaraka le procédure tokony ho arahana vitsivitsy zany dia afaka mamoaka diplôme ny université amin'ny Vakinakaratra. Eo ihany koa ny resaka relevé des notes, certification ny relevé des notes ho an'ny mpianatratsika afaka baka teto Vakinakaratra dia efa manomboka amin'izay manao certification zay zany isika mba tsy miakatra ny Antananarivo intsony ny mpianatratsika fa eto ihany dia mahavita an'izay certification izay. Dia manomboka amin'ity ihany koa ny université amin'ny Vakinakaratra zany dia manana an'le budget manokana fa tsy mitambatra amin'ny Antananarivo intsony. Araka izany dia hanomboka leo tena tanteraka manomboka ny taom-pianarana 424 724 ny université mpanjakana eto Vakinakaratra ary efa misokatra ihany koa ny campus universitaire eto Vatofotsy Antsirabe. Iverina ny antala vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity mitaky ny jeren'ny fanjakana amin'izao fotoana ny momba ilay orinasa na teratany vahiny ao amin'ny fokotany Sahanjana commune Ambohitra Lanana district Anantala ireo vahoaka any an-toerana amin'izao fotoana izao. Antony anjakazakany orinasa io avokoa ny tany ivelomam-ponina sy ny fambolenina mirefy 440 hektara izay efa niafara tamin'ny fifandonana teo amin'ny orinasa sy ny vahoaka. Efa maro ny dingana nataon'ny mponina nandritra ny fitondrana teo aloha saingy tsy nahazo rariny izy ireo ka izao mitodika amin'ny fitondrana ankehitriny izao. Andao arahantsika ny fanampim-panazavana. Tany zegny taloha tany namboleny fanjakana na fanjakana orinasa Palmier. I orinasa iny ravina zegny tamin'ny taona 2000 ravana cyclone da. Rehefa raviny orinasa dia vahoaka ihany nivelona tao. Fa taty afara amin'izay tonga le société ity manao tompona ary manao misy taratasy mazava avy amin'ny fanjakana fa izy nividin'ilay tany nefa ny vahoaka mivelona ao sahirana na voly vany rehefa tian'izy ireo ilay voly alain'izy ireo ankeriny dia miantso izahay nareo mpitondra fanjakana aty ambony mba ho tonga any aminay hijery fotony zava-misy any ary amaly problème misy aminay fa tena sahirana zay. Dia izay ihany koa no entsika miampita vetivety ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena. Olona mahery ny 5 no maty androany tao Vietnam taorian'ny rivodoza Kalmaegi ary 7 naratra mafy. Trano fonenana misy 3 ihany koa misimba araka ny filazana manam-pahefana vietnamianina no taterina tany amin'ireo faritany ireo niarambona mbola nampitandrina ny amin'ny arotsakorana betsaka kokoa hatreto ny birao nasionaly momba ny toetrandro any an-toerana raha ny vaovao makasika izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola maro fandarina hoentina aminao amin'ity alina ity santionan'izay ny ankitsipo iresahana momba ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny tontolo ny fitsarana ny zava-misy makasika ny raharaha mamy Ravatomanga hoezahana hoentina ao anatin'izay fandaran'izay anasananao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko.
UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.